ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity ity ry havana dia voasoratra ao amin'ny Romanina 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Romanina 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataony izay nandatsy anao dia niatra tamiko. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny finoana avy amin'ny soratra masina. Amen. Araka izany ry havana dia ny andraisana izay malemy finoana ary ny tokony fandeferana sy fankatiavana izany no azo amin'tinana ity ampatsoratra masina izay novakina tamintsika teo ity, ary famarinana roa no tiako hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe ny matanjaka no tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy toan'ny Kristy hoy Paoly tamin'ny mpino tany Roma. Ny matanjaka no tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy toan'ny Kristy hoy Paoly tamin'ny mpino tany Roma. Hitantsika izany amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Eto tsika ry havana dia mahita fa i Paoly moa no manoratra ity epistily ity ary ho an'ireo kristianina tany Roma no nanoratana izany. Ny epistily ho an'ny Romanina dia manao fampianaram-pinoana izy aloha amin'ny tapany voalohany, ary amin'ny tapany farany dia miresaka kosa izy ny amin'ny fomba iainana, anaovana pratika zany izay le hoe finoana izay. Ka anisan'ny zava-dehibe tena resahany ao anatin'izao famaraparanana ny epistily izao izay firesahana momba ny lafin'ny pratika ny finoana dia ity le hoe fiainana ny didi-pitiavana ity. Fiainana ny didi-pitiavana. Ka miresaka izy eo amin'ny toko 410 ny amin'ny hoe misy ny matanjaka ary misy ny malemy eo anivon'ny fiangonana. Dia miresaka izy ny amin'ny hoe misy ny olona sasany hoe mahazaka mihinana an'izao sakafo izao, sasany kely finoana izy dia tsy mahasa mihinana an'ilay sakafo. Ny sasany ny amin'ny andro sasany heverin'izao, ny sasany ohatran'izao. Misy zavatra sofanao samihafa zany izay tsy mitovy ny fomba fisainan'ny olona, fa ny sasany matanjaka kokoa ary ny sasany malemy kokoa. Dia manome karazana formule izy eto amin'ity toko 5:10 ity, mamitina le toko 410 rehetra dia milaza manao hoe zao no tokony ho izy no matanjaka no mitondra ny fahalemen'ny malemy. Inona moa le ambara hoe matanjaka? Ny matanjaka dia le hoe matanjaka ara-panahy zany, fa mety ambarako hoe matanjaka ara-nofo io, mety matanjaka ara-tsaina koa io, mety matanjaka ara-pivelomana koa io. Dia ireo olona ireo izy no mitondra ny fahalemen'ny malemy. Le malemy indray zany dia le olona mety hoe malemy finoana, mety hoe malemy izy amin'ny lafiny ara-tsaina, mety hoe tsy dia manam-pahaizana zany, na hoe malemy koa izy amin'ny lafiny ara-batana. Raha ohatra zany ka raisina amin'ny fomba tsotra ny ahazahoana an'le izy dia zavatra lojikany zany ambaran'izany, fa tsy hoe formule foroniny. Raha ohatra zany zao ka hoe mivoaka ny hopitaly ny olona anankiray dia voavina rary le olona nandritra ny 2 volana tao amin'ny hopitaly tao, dia mivoaka ny hopitaly izy dia andeha any anaty fiara zany zao. Dia misy olona anankiray miaraka aminy, le olona anankiray matanjaka, dia le olona anankiray voavina rary, izy zany malemy. Dia mazava ho azy fa tsy maintsy ny diany io marary io no arahana. Tsy afaka hoe andao andeha mafimafy tsika fa tsy maintsy le dian'le marary. Dia tahaka izany koa ny entana, tsy afaka hoe ho ampitondraina entana be deaibe zany io marary io, fa tsy maintsy kenakenaina dia tatanina, fa le matanjaka no tsy maintsy mivingitra ny entana rehetrarehetra. Izay sary zay zany no sary tiany Paoly apetraka ato anatin'ny kristianina hoe mba samy mijery ny hafa, jerevony hoe inona ny zavatra azoko entina, fa mety hoe malemy izy eo anatin'ity zavatra ity dia iza zany no tsy maintsy hizaka ny tseran'ny aina satria zany matanjaka. Dia zany natonga ny Kristy ozy, jerevo Kristy nataony ohatra zany Kristy dia hoe Kristy ozy dia nitondra ny fahalementsika. Ny latsa izay niaritra tamintsika dia nentiny daholo, nentiny ny aretintsika, nentiny. Jerevo Kristy ozy izy tsy nitady izay hahasoa ny tenany izy fa ny hahasoa antsika. Dia izay le fomba ny Kristy izay, izay ny tokony fomba antsika.
eo anivon'ny fiangonana. Ny fiangonana tamin'izany tao Roma de misy karazany a, misy olona jentilisa tao zay miovafoa, ary misy olona jiosy koa tao zay mbola manaraka ro fomba samihafa nefa miova kristianina. Zany hoe misy fomba fanao sy fiainana sy fisainana samihafa zany eo, ka ahoana ny fomba fahana miara-monina ao anatin'izany de io ny matanjaka no mitondra ny fahalemen'ny malemy. Inona ry havana ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Tena be dehibe ry havana ny azotsika anaovana pratika na fampiarana an'izany lesona zay amen'ny tompo antsika izany. Ary raha zany ny tena tanteraka de tena androsany ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Raha hoe zany natao filamatra hoe zay matanjaka no mitondra ny fahalemen'ny malemy, ohatra fotsiny zao zao hoe ao atokantrano ny mpivady, ianao no matanjaka, mety vehivavy ianao no matanjaka ara-panahy, mazava ho azy fa amin'ny lafiny ara-panahy zany de ianao no tokony hitondra ambavaka ny vadinao am'izay mety ho fahalemeny, satria ianao no matanjaka ara-panahy. Fa tsy hoe ianao indray no ndeha anabatybaty azy na aneso azy na toy izany ao anatiny io fahalemeny io, fa satria ianao no matanjaka de anjaranao zany no mitondra azy eo anatrehan'ny tompo ambavaka. De ohatra zany koa raha ohatra ka hoe ny vadinao zany mbola hitanao hoe marefirefo amin'ny ara-panahy izy, tsy ahavita hitarika izy, ianao aloha no aoka hitarika. Fa tsy hoe andraikitra n'izany adidiny zany, za tsy mahavita fa izy ny tokony anao an'izany, efa hitanao fa malemy ny vadinao, tsy afaka anao an'izany, de ho avelanao fotsiny hoe niankonanao fa tsy ho taritinao hivavaka. De izay le hoe zay matanjaka no tokony anao, zay matanjaka no manao zay matanjaka no mitondra ozy izy. Le mitondra manko tena hoe misy zavatra action mihitsy atao zany ao anatin'le izy. De ohatra zany koa ry havana ao anatin'izany zao ny piraitapo. Anisan'ny zavatra raha-palelo andry mandeha nisy ankizy ny tantara hoe miara-mipetraka ry zareo, mipetraka izy zany amin'ny raitapo aminy. De rehefa tonga ny fin d'année de nanao vacances le raitapo aminy, de navelany tao le raitapo aminy mipetraka tao aminy, fa lasa izy mianakavy kely nandeha nanao vacances tany, de navelany tao, navelany andro trano tao. Zany ane ravana tena zavatra tsy mety ane zany. Ianao izy Paul de zao oka tsy hevitra zay asony tenanao ihany, fa de asony olona manodidina koa. Raha mahafaly anao le manao vacances, ahoana moa ny olona miara-mipetraka aminao ve raitapo aminao ve de tsy entinao, fa de avelanao iandro trano fotsiny. De mba toe-tsaina manahoana moa zany, zany ve tsy tao hoe fitiavan-tena, ary zay mihitsy le ambareto, satria izy tsy manana izy, mipetraka ao aminao izy, sahirana izy. De ahoana moa tsy mba hitondranao azy, ianao le matanjaka ny tokony hitondra azy. Ary io ane ravana na de doko hoe amin'ny fianakaviana ary be de be mihitsy indraindray ny zavatra manahirana ny lafin'ny fiainam-pianakaviana, indrindraindrindra ohatra ny amin'ny resaka fanaovana didy, tsy mitovy mantsy ny fari-piainana, tsy mitovy ny fidiram-bola, ary tsy mitovy ny zavatra zay iainana zany. De eo anatrehan'izay de indraindray ampitovintsika le izy. Rehefa manao adidy de zao ampitoviana ka, tsy maintsy mitovy daholo. Rehefa ohatrina zany ny zakany ambany indrindra, de ohatra hoe 10,000 ariary zany ny zakany ambany, de zay zany manao 10,000 ariary daholo zany. Na de misy olona zao afaka manao raha 2,000 ariary de hoe 10,000 zany ny zakandritra, de 10,000 zany no atao. Zany zavatra zany ane tsy lojika. Raha ohatra zany zao ka raisitsika am'le hoe le olona marary nivoakan'ny hôpitaly teo de hoe ahoana raha zany hitondra entana, toy izany hoe ampitovio tsara mihitsy ka, ampitovio mihitsy. Inona ny entana zakan'le marary de ataovy ohatran'iny koa zany ny entana entiko. Ianao afaka mitondra entana be dehibe, de hifanjana ve ianao afaka manao mihoatra, afaka manao mihoatra ianao de hifanjananao le hoe zao ny zakan'reto ambany reto de zay koa ny anahy no ataoko. De zay zao de efa tsy mety. Fa raha ny tena izy zany de zao samy manao zay zakany sy zay vitany, de zay arak'izay ananany, satria arak'izay ananana koa no ankasitrahana. Le olona eto ambany manko tsy azo terena hiakatra, ny ato ambony ny afaka midina. De ny dikan'izay zany tena hoe ianao zay manan-katao, ianao zay manam-bola, afaka tena mitondra ianao, manampy betsaka ianao eo anatrehan'ny toe-javatra anankiray, fa tsy voatery hoe tsy maintsy ampitoviana, satria efa zay mihitsy le izy, misy tsy mitovy, fa zay matanjaka izy no aka hitondra ny fahalemen'ny malemy. Tena be dehibe ry havana nazo anaovana pratika anio. Na atao koa fiangonana fotsiny azy, mety misy olona zao vaovao izy, mbola tena hoe vaovao izy ara-panahy, mbola tena misy zavatra be dehibe mbola voaenarany mihitsy, mbola manao erreur, mbola manao na atao koa ny fomba vavaka raha mbola misy zavatra tsy mety, ny fitafiny, de mila mitondra zay fahalemena zay tsika ary micomprendre azy mihitsy. De izay le hoe mandefitra. Ary zany mahatonga le soramandro amin'ny toko 720 ny tokony hifandeferana. Rehefa mba micomprendre ianao hoe mbola malemy aloha ty olo ty de mandefitra ianao zany.
de afaka ohatran'le raisy foana le ohatra ny teneniko teo le hoe misy olona mitondra marary mivoaka ny hôpitaly ianao tsy maintsy micomprendre hoe mbola reraka to tsy afaka iazakazaka de manaraka ny diany ianao zany a ohatran'izay mila faharetana mila patience fa tsy hoe forcenao fotsiny de anao tsy te halala mihitsy fotsiny hoe tsy maintsy mitovy tanjaka amiko daholy tsy voatery a rehefa lasa ianao de misoran'Andriamanitra fa ny olona eo ambany dinio every koa zay ahatonga azy ho tahaka anao dia manana faharetana fa nandalo tahaka an'io koa ianao tamin'ny fotoanandro indraindray misy hoe sasany mahazaka manao pataloha ny sasany tsy mahazaka manao pataloha ny vehivavy zany ao anatin'ny fiangonana de rehefa ohatr'izay le izy de izao le matanjaka zany le mahazaka hoe zay tsy aminay zany tsy problème matsony zay manao pataloha sy tsy manao pataloha zany ianao zany ny tokony mitondra ny fahalemen'ireo olona mbola manana finoana kely reo any anay tsy matahotra zay rehefa manao pataloha de inona ny tokony ataonao rehefa miaraka am'reo anao zany a de tsy manao pataloha anao fa mitondra ny fahalemen'reo zany hoe manao zipo miaraka am'reo ianao fa tsy ho force anao ataonao zay atafotoana ny olona na atezitra ny olona ho tonga amin'ny fitsaratsarana anao de izany ane rehavany ty zavatra ty izany ane io rehefa jerevany zany ny pratikany io ny fantanina mipetraka amikisy aminao zany de zao hoe manahoany sika mihevitra ny hafa avetsika sany tenatsika ihany tsy te halalitsika fa hoe zazo zao de zay ihany mitoananao ary havana am'tian'io ty raha fa mba nomen'ny tompo tanjaka ianao a de tady teo fa manana didibetsabetsaka kokoa ianao zany eo anatrehan'ireo malemy reo zay ary ny tompony nanomeanao tanjaka aza miady vitana amin'ny malemy ry havana aza miady vitana amin'ny malemy ka hoe anka ihany na ohatraoko za koa mba ohatran'izao iady ho malemy ve ianao rehefa mba nomen'ny tompo tanjaka ianao de mipetra tsara de ento fa zakanao matoa ampitondran'ny tompo anao angatao ny fany masina hitarika antsika nome antsika fahendrena afahantsika manampiatra izany tenin'Andriamanitra zany ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ravana de izao hoe ianarana avy amin'ny soratra masina ny faharetana sy ny fiononana izay mitondra fanantenana hoy Paoly tamin'ny mpino tany Roma ianarana avy amin'ny soratra masina ny faharetana sy ny fiononana izay mitondra fanantenana hoy Paoly tamin'ny mpino tany Roma hitantsika zany amin'ny andininy faefatra raha verina vakina tozy manao hoe fa izay rehetra voasoratra fahiny de nosoratana ho fianarantsika ananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina eto reyntsika de mahita fa mitarika zany Paoly satria ao ambony izy miresaka any amin'i Jesosy Kristy sy le teny voasoratra de ozy hoe reny zavatra voasoratra reny zany ravana tsy hoe ny soratsoratana fahatany fotsiny fa misy antony nanoratana an'ireny natao atsika reny a mba hianarantsika de le tantara zay hianarantsika ao ahazahotsika fanantenana io fanantenana io zay azotsika avy amin'ny alalan'ny faharetana sy azotsika avy amin'ny alalan'ny fiononana zay zany le zavatra zavaina eo raha vao miresaka soratra masina izy de tamin'izany fotoana zany a efa nanana baiboly ny jiosy a ny baiboly zay testamenta taloha efa tamin'ny andron'ny Paoly zany so efa voadika zany testamenta taloha zany a efa boky anankiray mihitsy nananany zareo teo ampelantanina ny antsoina hoe septante zay efa teo ampelantanina zareo fa tsy mbola misy moa zany ny testamenta vao mazava ho azy satria mbola voasoratana taty aoriana fa ny testamenta taloha de efa nanana ny zareo boky anankiray feno mihitsy zay misy andro boky rehetra amin'ny testamenta taloha atsika reo a ny baiboly jiosy de reny voasoratra reny zany a manao ny kôteny zany le izy hoe jereo Jesosy Kristy ozy de milaza izy ny any amin'ny salamo zany zao salamo fa 7:7 de ozy hoe reny voasoratra reny ane ozy de natao mba hianaratsika zany hoe raha te hianatra fiononana hianatra le faharetana zany milaina faharetana ane ravany io le fandeferana am'le toetran'le olona sy le fahalemen'le olona io ilaina faharetana zany ilaina fiononana zany de ahoana ozy izy raiso ny soratra masina ozy de ao no mianatra an'izany tsika mba nanantsika fanantenana hoe mbola manantena fa mbola iovy io manantena fa tafariny io manantena fa hiakatra io satria mifandray manko io zavatra io fa tsy hoe zavatra samy hafa akory le andininy faefatra sy le andininy eo ambony eo de izay no ampianariny eto hoe ao amin'ny soratra masina ohatra zany zao ny tantarany Abrahama miresaka mahakasika ny ato hoe faharetana be de be mihitsy zany tantarany Abrahama zany ka reny zavatra voasoratra reny zany a hoy Paoly a de tena mampianatra atsika mihitsy ohatr'izao zany ny atao hoe faharetana ohatr'izao zany le fiainananenan'le olona tamin'izany a de zao koa zany a ny tokony iainako satria olombelona mitovy ihany manko tsika io fa tsy hoe olona samy hafa akory na de génération samy hafa azy inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany tsy mbola miova ry havana ny lanja sy ny heriny zany atao hoe soratra masina zany boky mampianatra atsika ny zavatra rehetrarehetra na io hoe ary tena arena lehibe ho an'izao tontolo zao ny fananana an'io boky io boky masina raha ray aman-dreny ianao a
toy zany hoe ahoana ny ananako faharetana, ahoana ny ananako fomba fahaizana mitondra sy mitaizana reto zanako reto. Raiso ny baiboly ry havana. Ao ianao no mianatra an'izany. Ao ianao no mianatra an'izany fa tena mampianatra. Ao ny ahazahoanao fahalalana ny amin'ny atao hoe fitaizana zanaka. Vakio ny soratra masina. Jerevo ny fomba hitondran'Andriamanitra antsika zanany. Jerevo daholo ny zava-misy ao anatiny ao fa afaka tena mandalina tsika dia mahita ny atao hoe fitaizana ao anatin'izany baiboly zany. Misy tantarany zanaka adala zao ao zay miresaka ray aman-dreny sy zanaka. Misy tantara samihafa ao zay azontsika ianarana mihitsy. Indraindray mantsy lasantsika mianatra amin'ny zavatra iry ananiny risetsia dia avelantsika indray ilay soratra masina nefa tokony fiainana araka ny soratra masina ny fiainantsika. Dia tahaka izany koa ny mpivady. Ahoana ny fomba hifampitondran'ny mpivady? Ahoana ny hitondrana ny tokantrano? Ahoana ny hitondrana ny fifankatiavana? Ao anaty soratra masina misy valiny teny be dia be ny amin'izany ry havana. Manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Maro be fa tsy voatrandraky ny olona ilay izy. Tsy voatrandrakintsika ilay izy. Fa misy be dia be ao amin'ny Efesianina zao dia mampianatra an'izany mihitsy ny voasoratra. Nareo lehilahy zao no ataonareo amin'ny vadinareo, nareo vehivavy zao no ataonareo amin'ny vadinareo, nareo zanaka zao no ataonareo. Misy zavatra be dia be ao ry havana. Fa raiso dia vakio ny olana manko dia izao. Indraindray ny antsika apetratsika indray ilay baiboly fa ilay zavatra iainan'ny fiarahamonina indray no adadavintsika ampiarinao tokantrano. Ka mitovy zao zao ny lasy ny vavika. Zany zao ny lamody, zany zao ny voizina amin'izao fotoana zao iny amin'ny ainao manjery rehetra eny dia lasa voiziny sasy anatin'ny tokantranony koa izy. Dia tsy entiny araka ny soratra masina ny fiainana tokantranony. Tsy mianatra avy amin'ny alalan'ny soratra masina izy fa mianatra amin'ny alalan'izay tiana naovana azy eo fotsiny. Tsy mety ry havana. Ary zay no mahatonga ilay tokantrano avy eo tsy mandeha araka ny tokony ho izy satria tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Tsy mianatra avy amin'ny alalan'ny teny voasoratra isika. Jerevo anie ry havany raha pitarika ianao. Ao anatin'ny baiboly anie tena misy zavatra be dia be mbala hoe leadership. Vakio fotsiny bokin'ny any mpanjaka any. Ahitanao an'izany ahoana zany leadership an'i Solomona zany. Fa tena azonao trandrahana zany hoe ohatr'izao ny fomba fitarika Solomona. Ilay ambara hoe pitarika tena hoe manana ny fahalebiazana sy ny fahendrena. Azonao ianarana zany. Tena azonao ianarana zany. Ary indraindray ny mampalahelo dia zao tontolo zao no mitrandraka an'ilay izy. Gaga be mihitsy ary havana namoaka boky zay tena miparitaka be mihitsy amin'ny resaka leadership ny Amerikanina. Ilay antsoina hoe servant leader. Dia io boky hoe servant leader io rehefa jerenao ilay concept dia tena hoe mangala tahaka ny ao anatin'ny baiboly izy. Jesosy Kristy no nampianatra an'izany hoe zay te ho lehibe dia aoka ho mpanompo servant. Dia tena ilay concept an'i Jesosy Kristy mihitsy no alain'izareo tahaka. Fa entiny ampianarina any amin'izao tontolo izao any ilay izy satria ny kristianina miana-anaka tsy mahay mitrandraka, tsy mahay mijery, tsy mahay misintona ao anatin'ny baiboly ny zavatra rehetrarehetra dia zao tontolo izao indray no mitrandraka an'ilay izy. Resaka fifankatiavana sy ny toy izany ao anaty baiboly azontsika hitrandrahana an'izany. Ianarana ao anatin'ny baiboly. Tianana finoana ve ianao? Tianana faharetana ve ianao? Tianana fitiavana sy fahonoana tena ve ianao? Ao anatin'ny baiboly ny anarantsika an'izany rehetrarehetra izany. Raiso ny baiboly ary. Raiso ny baiboly fa ao no ahitantsika ny zavatra rehetrarehetra. Indraindray manko ny olana tsy ampy fandiniana soratra masina itsika. Tsy ampytsika ray ny tena olana. Fa raha ohatra ianao ka mahita an'izao maheno an'izao afatra izao dia tokony ho ataonao lara-pahamehana anatin'ny sampana anatin'ny fiangonana any zany ny fandiniana soratra masina. Ahafahantsika tena mitombo amin'ny fahalalana tsara iainantsika andavanandro. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia zao aiza ianao no mianatra ny fiainana. Aiza ianao no mianatra ny atao hoe fiainana sy ny zavatra rehetra. Mitaonanao ary havana andao anatin'ny soratra masina no ianarantsika an'izany. Tena mahavaly ny fanontaniana rehetra ny baiboly. Na inona asanao, na inona toe-javatra iainanao, ninona zavatra tianao ho hay, manakavaly an'izany ny baiboly fa raiso dia vakio isanandro. Ary angataony fanahy masina nanazava ny saintsika isaka mamaky soratra masina tsika ahafahantsika mahita hoe ay ve izao na fahalalam-pomba ninona misy ao fenao ary ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety lany manja ary tsy mety lany daty. Raha fitinina zay rehetra nambara teo zany dia izao voalohany ny matanjaka no tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy toan'ny Kristy hoy Paoly tamin'ny mpino tany Roma. Tadidio zany ry havana. Tena fahamarinana ngeza be zany. Eo amin'ny toe-javatra rehetrarehetra dia mila fandeferantsika ary mila mihevitra hoe ahoana ny ataoko mba ahazahoana mitarika sy mitaona ny teolo ity. Inona ny azoko atao, inona ny azoko entina aminy. Fa malemy izy. Mety malemy ara-tsaina izy dia ianao zany no midina.
na mety malemy ara-batana izy de nao zany mitiny, mety malemy ara-panahy izy de nao zany mitiny, mba mitondra zay azonao entina avy aminy ianao. Dinio ane zany fakafakao seritrereto ane zany de ho hitanao fa azavainy ny tompo ianao amin'ny fiainanao raha hitanao hoe eto anjarako no mitondra. Ny faro de hitantsika teo koa hoe ianarana avy amin'ny soratra masina ny faharetana sy ny fiononana izay mitondra fanantenana hoy Paoly tamin'ny mpino tany Roma. Tena ny soratra masina ary ny soratra masina ihany ny boky anorenantsika ny finoantsika sy ny fampianaram-piainantsika ary hitondrantsika ny fiainantsika ambonin'ny zavatra rehetra. Tsy lany manja ny soratra masina, raiso kavakio. Ho an'Andriamanitra ry rano voninahitra. Amen.